Ny rabantsika rehetrarehetra indray anoe an'le resaka CNAPS tsika androany 7e partie ngamba tsy haiko hatramin'ny firy ngamba io vao tapitra fa zao misy zavatra publieko ao amin'ny murako izay mbola tsy nahita dia ho hitantsika ao ny zavatra anisany ho resahako eto iverina amin'le CUA longany izay napindrana 11 milliards d'ariary tamin'ny CNAPS. Io findramam-bola io efa tamin'ny heritaona zany hoe tamin'ny 2021 no nandeha ny fifampirarana tamin'ny CNAPS sy ny CUA. Milaza nefany Andriamatoa Naina Vazaha maire n'Antananarivo hoe voalohany indrindra aloha lazainy fa izy afaka mindram-bola. Faharoa efa nanomboka namerim-bola hozy izy ny CUA. Fahatelo tsy nividanana nisy parka le vola. Fahaefatra nividanana nisy parka indray le vola. Fahadimy tsy nividanana indray le izy fa matériel fotsiny novidina tamin'zareo. Avy eo indray ny teny izy hoe tsy CUA mihitsy nindrana n'io vola io fa SMGD, Société Municipale de Gestion et de Digitalisation. Inona ny tena marina? Ny tena marina dia izao. Ny CUA dia taritin'ny maire. Ny maire dia nomeny ny conseil municipal afaka ianao mindrana vola sy mitady financement rehetra izay ilaina amin'ny programme izay eritreretin'ny CUA ho atao. Izay zany le ino moa ty décision ny conseil municipal tamin'ny 2020. Alefa ataovy partage brad fa za koa tsy natsaka manao partage somary maika kely ny fotoana mandeha izay tsy maintsy miala eto 16h55. Dia faharoa nazo an'io pouvoir de rechercher des financements io zany ny maire dia nandeha nitady financement. Fa vola ho ampiasainy ny CUA no anana ny fahefana mitady vola. Eo zany tsika dia efa mijery manana pouvoir izy hitady vola anaovana ny programme izay kasainy CUA. Avy eo izy zany nindrana vola tany amin'ny CNAPS. Rehefa mivoaka amin'izay le vola tao amin'ny CNAPS tsy nilaza tamin'ireo conseil municipal reo izy nahazo vola ohatr'izao tsika 11 milliards tany amin'ny CNAPS ohatr'izao ny ampiasana an'io vola io ary zao ny fomba merenana anazy fa nampidiriny tao anatin'le société SMGD le vola. Io société SMGD io dia anarany fotsiny hoe société municipale. Raha ty andafy aty zany société municipale zany dia société manana mifandray amin'ny commune zany hoe manana statut particulier io ary mba mampiena ny lourdeur administrative zany hoe mampiena ny paperasse amin'ny paiement sy amin'ny liquidation sy amina zavatra maro be. Fa ito antsika ito société anonyme tompoko le SMGD ary afenina tanteraka andreo conseil municipal na ny statut na ny contrat na ny relation izay mampifandray ny commune urbaine Antananarivo sy USMGD io. Inona ny antony? Inona no afeninao? Ny afeninao tompoko dia tsy misy afa-tsy io vola 11 milliards izay nindramina tany amin'ny CNAPS io dia nomena ny SMGD ho ataony fond de démarrage. Faharoa manaraka an'izay, io SMGD io dia nafindrany aminy daholo ny fanaovana recouvrement ny volan'ny commune rehetra, fanaovana recouvrement ny
taxe rehetrarehetra, izy no migérer ny parking, izy no migérer ny taxi, izy no migérer ny fanomezana licence, izy no migérer ny tout ce qui est lucratif ao amin'ny commune. Zany hoe finalement zany commune dia ho lasa coquille vide, tsisy vola, de eo amin'izay tsika no gaga rehefa hoe tsy voalondray volan'ny commune, tsy voalondray ny mpiasan'ny commune, tsy voalondray ny zao hoe anao licenciement massif ny commune. Fa izany rehetra izany mbola ataontsika hoe organisation interne zareo, mbola tsy dirantsika lalina aloha, fa ity volan'ny CNAPS ity problème antsika. Amin'ny fomba ahoana moa zany no ny maire no andeha hindrana vola ho ana société anonyme. Fa manino ny société raha manana ny apport ny avy any de izy no manangana ny société de mitondra, izy no mitady amin'ny financement mandeha mindrana ny vola izay indraminy any amin'izay indramany anazy any fa maninona no ny mairie no hindrana vola ho azy. Any zany ny question antsika. Zao zany dia lazaina fa hoe USMGD io dia miasa tsara kokoa noho ny Easy Park. Angamo le hoe miasa tsara kokoa noho ny Easy Park no ilaina, fa tsy hoe alain'ny commune ny Easy Park de foanana tanteraka ny contrat ny Easy Park ary de ny commune no mitantana ny parking. Izay ny tokony ho izy. Fa tsy hoe miala ny Paul zany Easy Park, i Pierre zany Easy Park, de i Paul zany SMGD de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Zay zany le izy. Zany hoe miala anakatso de amboidepona. Zay zany le zavatra atao, zany hoe miala veto amin'le fitantanana nataon'ny Easy Park de natao opaque le izy iny zany moa tamin'iny raha mba mbola fantatra hoe ohatrinona ny mandeha ny commune, fa amin'izao zany tsy fantatra hoe firy % ny volan'ny commune, non seulement ho an'le parking ny Easy Park parking fotsiny no ny tantanany, fa ny TSMGD ty zany de ny volan'ny commune rehetrarehetra sy zatra rehetra mampidi-bola amin'ny commune zany de ho tantanany daholo. De 15 ans ny contrat ny SMGD io, 15 ans. Fangany mandat ny mairie 15 ans. Ahoana moa ny fomba anaovany ty maire izay manana mandat na 50 contrat na 15 ans amina société anankiray izay indramany vola, izy ny mindrana vola any amin'ny CNAPS de omeny an'io société io de ny contrat an'io société io 15 ans miaraka amin'ny commune. Fa ezany afantaranao raha zay olona isolo anazy eo amin'ny mandat manaraka raha anaiky an'io de ho cautionné eo zany reo olona reo. Ary maninona izy no maka zavatra lavitra ohatran'izany, nga izy mieritreritra hoe pendant 15 ans izany anao 3 mandats. Zay kosa aloha de marina raha ohatra ka matory foana nareo Madagasikara ao Antananarivo mbola amin'io fomba fanaovana fifidianana io tsy 3 mandats fotsiny izy, mety 45 mandats. Oui, hatramin'ny zafindohalika mbola eo ihany. De ahoana ny fomba anekenan'io? Zany de miantso anareo amin'ny conseil municipal an'Antananarivo. Tadiavinareo ny statut an'io SMGD io, avoayanareo amin'ny malagasy inona ny fandehan'io contrat io contrat na 15 ans tsy azo ekeny io, mety nafana mety hoe lanin'ny conseil municipal sy ndraitratra avoay amin'ny vahoaka, donc ny vahoaka no itsara, de io vola nindramina io avoay koa ny contrat nindramany commune SMGD, je sais pas, Naina Vaza, ou je sais pas qui, an'io tany amin'ny CNAPS. Asa voavoaka ny zareo zany zavatra zany. Raha milaza izy fa tsy izy nindrana an'io fa SMGD, asa voavoaka ny SMGD zany le izy. Rehefa ohatra ka tsy hamoaka izy de nareo amin'io commune mitsy mila mangataka ny fanalana numéro izy pour opacité de la gestion. Izy milaza hoe mila mangarahara ny fitantanana ny volan'ny commune
inona moa mangarara amin'izany zahatrany tsy tahotra izy tsy mindrana vola 11 milliards any amin'ny CNAPS dia omeny an'ity société ity le izy fa anizy io société io ny zahatra mety misy ange tsy hainareo dia anazy ihany io société io anazy izy mametraka olona eo ho anazy le izy dia na miala tsomairatsony ary izy efa lasany daholo ny volan'ny commune société anonyme io dia ahoana ny anekena azy zavatra andry olona ahoana tsy vitany parkina ihany no tantanan'io SMGT io fa izy koa manao ny digitalisation karapokotany izy koa manao ny digitalisation ny copie izy manao ny fanangonana ny volan'ny tsena sy ny licence ana taxi sy ny redevance rehetrarehetra zany hoe tout ce qui est fidiram-bola amin'ny commune dia izy manao anazy dia aveo mody miteny izy hoe na mety 303 millions ny SMGT 303 millions sur combien raha resaka parkina fotsiny no resana dia izay ve le izy fa ny ambiny ahoana dia aveo fahita indray io commune io dia eo indray nareo ny raisiny eo dia ahoana na ohatra ny Tamatavy sy tsy haiko iza daholo reny commune fahita eran'ny Madagasikara reny ary efa fantatra fa io commune io tompoko dia commune ratsy tantana inona nanomezany CNAPS io tsy io ihany fa le fanomezany CNAPS vola tsy tokony tsoforoana amin'ireo organisme isan-karazany tsy azo antoka reo ny voalazany lalàna ary averiko ihany ny voalazany lalàna izay mametra ny fampiasam-bolan'ny CNAPS efa lera sahady ny lalàna dia milaza hoe afaka manao placement sûr ny CNAPS fa tsy hoe dilapide eo le izy dia afaka zarazarainareo le izy dia afaka atao an'izao placement sûr avy ny fanomezana société izay voasambany ny existe ataoko hoe petraka tamin'ny telo volana lasa zay placement sûr avy ny fametrahana vola amina société izay tsy fantatra ao akory na ny momba anazy ary na iza ny statut na iza ny mitantana azy na iza ny fandehany na ahoana ny fandehany fa le izy motiva fotsiny amoahana an'le vola tao amin'ny CNAPS anomezana an'le izy aninaina satria naina sy Ravatomanga dia ray ihany ary izay ny mbola mahatonga na miteny au carrière Biancory samifina ry paka ho ampanatsoanareo tia naina vazaha ty ary ho apetona avy hatrany amin'ny asany mahamaira azy soloana PDS dia okisy mba ho atao fanadiadiana anazavany izany zavatra teneniko izany eny anoloana ny fitsarana fa rehefa tsy hanao an'izay izy ny zavatra tsy normal ao hitako izy miofakofaka be mihitsy makatsy makarima na maritena fa non les faits sont constants les faits sont criants 11 milliards ny indraminaina tao amin'ny CNAPS au nom ny CUA nomeny ny SMGT inona ny antony aiza ny statut ny SMGT aiza ny contrat ny fanarahan'io SMGT io sy ny CNAPS aiza ny contrat ny fanarahan'ny CUA sy ny CNAPS izay le izy anazy société ny forono io tena findranao aby daholo ny volan'ny commune dia ny empocheny ny 11 milliards dia modena taona hoe nataovana ny tsina naovana ny arina naovana an'izao dia ohatran'izay koa io volan'ny CNAPS io zany zarazaraina fotsiny hitanareo amin'ny publication ko Orchidée Blanche nangataka 93 millions FMG namboarana trano millions d'ariary plutôt anamboarana trano anaovana zao ohatra reto nga ny Orchidée Blanche rery ny association karakara zaza sembana eto Madagasikara fa nahoana no izy ihany ny mahazo tokony mameny CNAPS raha ohatra ka izay ny asany fa kosa hoe izy nandeha iantoka ny fampandehanana ny Orchidée Blanche io fa ny fomba ahoana nga io volan'ny DG ny CNAPS nga io volan-Ravatomanga fa ny
tanjonao anatin'le izy de hoe atao mitsy bankropitra le knaps de rehefa bankropitra le knaps le tany rehetra vidina lafo be sy le trano rehetra nandaniana vola be sy le fananana rehetrarehetra izay mipetraka nanaovana placement tak reny mijanona ho an'ny knaps fa ny liquidité tsy isy tsony de ho fahitany knaps de ho vidina moramora fotsiny. Zay ny tanjona anatiny io koa hitantsika zao Rotary nareo zay rotarien ao malala tsara fa zany Rotary Alliance zany de mpanao asa soa izy ary mpikambanao aminy no mikotize afaka mangataka sponsor izy afaka mangataka don izy sotra fa tsy natao mihitsy hoe izy koa no ho velomina. Io zao tena mena 39 millions d'ariary anaovana soi-disant fanampiana sekoly anankiray zany. Tena nandeha amin'io sekoly io ve zany zavatra any reto? Nareo amin'io sekoly io ve de tena nahita hoe ireo ve ny montant namena nareo tamin'io fanampiany Rotary io? Ary fa maninona no ny knaps no iantoka an'le œuvre sociale ataon'ny Rotary? Koramba manao an'izany daholo ny association tena œuvre sociale de koa zay mba andeha any amin'ny knaps anaovanay fa rehefa ny AFF any Aingo Ravatomanga ny Rotary zay misy any Sylvain Betsaroana izay akaiky any Mamy Ravatomanga de mahazo vola tsy tokony tsoforoana amin'ny knaps zay zany le izy fa io vola amin'ny knaps io zany volana dala-tompo. Misy milaza manko izay ny tenen'ny Kalarina Omaly hoe nareo ory avamanana nareo mararim-bola ory olona mba moramora ty vava ory avamanana amin'ny ahoana mararim-bola amin'ny ahoana marary ny olona izay ny cotisé tamin'io marary ny ainy raha maheno an'izany hoe izy mifofo volo ny cotisé nandritra ny 9 taona tonga avy any tsy ampy herintaona na tsy ampy 3 volana hono ny cotisation de tsy mahazo tsony izy na ny ariary fa 1 million d'ariary no averina aminy sa 1 million de francs no averina aminy. Ahoana moa izy ny tsarary amin'izany nefa jereo toratoraka badia omena ny sambana sy mena ny sembana sy ny olona rehetrarehetra zao ny volan'olona omena zao Rotary rehetrarehetra satria ny olona efa manana ihany mbola omena zany orchidée blanche zany efa be de be ny donateur amin'izany zany Rotary zany efa be de be ny donateur amin'izany fa maninona ny volany be antitra no alefany koa raha afaka manome de mba manome zatra symbolique fa tsy nareo mihitsy natao mpiantoka no nganareo dadabe Noely de aveo de mody mitapy eo le DG an'ny knaps hoe izo ny innocent izo ny tsy nanao fa tsy niasany izo ny nanao an'izao tsara izo ny honnête amin'ny ahoana enao manao zay apotika ny knaps io 3 taona ianareo teo tsy vitanareo manova manatsara hoe ahoana ny fomba mpitombotsika an'ity pension de retraite reto zokolo reto mila 4 taona nareo vao mavita an'izany nefa rehefa ampitombo ny vola lanilanianareo fatanareo ohatr'izay de vita ndray mipimaso ao anatin'ny 3 taona de potika tanteraka tsisy raisina tsony io tovy amin'ny hermady en faillite de aveo amidy de ovana ny anarany atao hoe iza ndray ny anarany atao hoe iza tsy knaps tsony ndray fa je sais pas quoi ny anarany. Sa zay aloha de fa miteny raha mbola misalasala amin'ny Bianco ampisambotra andreo de fa tena firaisana tsy kombakomba mihitsy na le video na le Bianco koa nefa voavidy vola na efa tsy te hiasa tsony de eo de miandro eo fa firerinandro zay de mbola miandro inona koa vao andeha ampisambotra an'io maire vazaha io vao andeha ampisambotra an'io inona moa ty io Aingo Ravatomanga io zao miampy an'ity koa de koa ampisambory zay responsable ny Rotary Mahamasina io orchidée blanche io za tsy ny tena gadrao izy fa mba oka ho atao fanadiadinareo tena niditra atao hoe zany vola zany sa nalaina fotsiny karaha nalaina fotsiny zany de complice de détournement de fonds reo
Zay zavatra tiako tenenina androany fa tena tsy maintsy apetrako kely nareo dia raha rivotsika amin'ny resaka momba le resaka le ino moa ty le resaka Lionel Le Lièvre izay publieko tamin'ny maraina koa fa tena nahagaga anahy hoe aiza misy olona manao avy ohatran'izao dia lazaina fa afaka noho ny fisalasalana misy profo hafa nefa ny ankoatran'izay aloha fa dia mandra-piona dia raha riva indray tsika amin'ny resaka mandra-piona daholo.